information. Madimaso fandarana natao andraisan'ny olo-pirenena anjara ka misy loha-hevitra sy fanontaniana omena isan-kerinandro ho an'ny mpanaraka ny pejy Facebook. Zanam-panontaniana efatra no napetraka tamin'ny andihany voalohany ka melabelarana ny hevitra ireo olon-tsotra natao fanadihadiana. Afaka manao fanadihadiana eny anivon'ny fiarahamonina misy azy ny mpandray anjara ary afaka ataony maka sary sy feo amin'ny alalan'ny finday tsotra ka alefa amin'ny hafatra manokana na MP ao amin'ny pejin'ny Madimaso ny horonan-tsary ka ny ekipan'ny Madimaso avy eo no manambatra ny horonan-tsary voaray ho lasa fandarana. Nandritra ny 3 volana voalohany nanomboan'ny fandarana dia efa nahatratratra ny amin'ny 7 ireo mpandray anjara. Anisan'ny fanontaniana napetraka ny mikasika ny vary, ny hopitalim-panjakana, ny fanabeazana, ny fitanterana, ny ankizy, ny asan'ny tanora, ny fandriam-pahalemana, ny fampitam-baovao ary ny herinaratra. Malalaka tanteraka ny fanehoan-kevitra mikasika ireo loha-hevitra ara-piarahamonina sy ara-toe-karena ireo ka ny tambanjotra serasera terinety no ifampiresahana. Fandarana 3 isaky ny faritany enina no alefa isan-kerinandro izay maharitra 10 minitra avy ny horonan-tsary rehetra ka ao amin'ny fahitalavitra TVM CRTA no andefasana ny fandarana. Androany ary no nanolorana ny loka ho an'ireo mpandray anjara mendrika nandritra ny lalao andihany voalohany nanerana ny faritany enina. Anisan'ny loka azon'ireo mpandray anjara tamin'izany ny fampiofanana ho maty ihany eo amin'ny asa fanaovan-gazety iny anivon'ny vondron-gazety Pré, eo ihany koa ny fahazoana finday Tekno N9 ary baditra ahafahana manohy ny fandraisana anjara amin'ny Madimaso. Mary spesifika kely mantsy ny ataon'ireto olona reto satria resaka fanaovana reportage no tena anifananay an'zareo tsy le hoe journalisme citoyen. Zareo zany tsy hoe vadika journaliste officiel mihitsy fa mba hoe aka vaovaoina fiarahamonina misy azy. Ary amin'izao voalohany zao tsy hoe zareo akory ny tonga dia mandefa zay vaovao hitany amin'ny fiarahamonina. Zay mety atorona satria mety misy mamorona vaovao, mety hisy amorona zavatra loza eny fa taritina zany reo journaliste citoyen ireo zany amin'ny alalan'le hoe loha-hevitra sy le fanontaniana mifanaraka aminy dia iny fotsiny angalany valy eny amin'ny fiarahamonina misy azy. Ohatra ka ampifandraisako amin'ny zavatra efa misy amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'ireny hoe micro-trottoir reny zany fa olona samy olo-pirenena zany mifampakavaliny eny amin'ny fiarahamonina eny. Tsy ngamba mahafantatra hoe amin'io tambazotra sosialy Facebook io be dia be ny vaovao mandeha ao. Misy ny olona zany hoe mamoaka vaovao marina nefa ny akaikin'izay be dia be koa zany ny olona mamoriporina vaovao saotran'izany nefa ny vaovao matetiky ny vaovao ratsy ny tena miparitaka zany. Dia ny tiany atao Madimaso zany dia hoe satria tsara ho fantatsika hoe efa misy olona eo amin'ny 1,500,000 manao Facebook eto Madagasikara dia ireo olona ireo zany mba azo vaovao marina sy hoe information marina zany avy aminazy ihany zany avy amin'isan'izany zany manao échange fa tsy voatery hoe avy amina mpanao gazety efa matianina zany. Tanteneniko teo araka maha mbola kely an'le mpandray anjara zany betsaka ihany izy raha ohatra ka hoe tenenina ohatr'izany fa amin'izay lafon'izay dia izay ihany aloha no tsara an'le hoe ity tena tsara be kosa tonga zany dia hita miavaka be zareo tamin'le vidéo nalefany sy fomba fametraka amin'ny fanontaniana amin'le olona dia nifidy raha isaky ny faritany fotsiny zay. Avy eo le chatbot namboarinay zany hoe le application le mandray le vidéo iny ndray fa tonga dia mesurer iny hoe ty olona ty atao anatin'ny volana andefa vidéo zao dia tonga dia efa manao classement automatique zany iny amin'ny antsoina hoe tableau de bord ihany dia iny koa efa raha ohatra efa hoe tonga amin'ireo vidéo be dia be zany dia efa critère anankiray ny ahafahany mahafantatra hoe itolona ito miavaka. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.